tsy maintsy hatao ny fagnadiovana ny tanàna sy bazary. Fandaminana fifamoivoizana dia arindra ireo tomobily mandry sy maty amin'ny sisin'ny lalana. Fahazavana tanàna hipaka isaka agny amin'ny fokotany ny fahazavana avy amin'ny jirama sy herinaratra azo avozigny. Fagnamboaran-dalana dia hamboarigny ny lalana avy eo amin'ny école vazaha miazo amin'ny Shakiry, amin'ny Zomba isaka amin'ny laboratoire, lalana Ambalakatakata mahazo bazary kely, croisement Pont de Mer mahazo amin'ny Shakiry, lalana Anjardegny hitohizana ny efa misy. Ireo no tetikasan'ny commune urbaine Nosbe amin'ny foiezaka, izany hoe asa handeha atoato araka ny nambarany Vita Gilbert, maire-ny commune urbaine Nosbe, nandritra ny fionany tamin'ireo mpikambagna sy mpikatroko ary mpanaradia ny antoko TGV eto Nosbe. Na eo aza ny onjan-drano na rivotra mifofofofo ka lasa magnakivy ny mpikambagna dia nitondra teny fankahirezana i Franco Karimo, filohan'ny antoko TGV, ho an'ny reto mpikambagna ireto mba tsy himpody andalana fa mbola maro ny tanjo sy vinany filoham-pirenena malagasy hatao eto Madagasikara fa indrindra ny eto Nosbe. Samby nahatsapa sy resy lahatra olo jiaby teto fa ny fifankatiavagna sy fitiavagna ary fandiferagna dia agnisan'ny fitaovagna raiky mahomby hidiragna amin'ny fampandrosoagna. Teto ihany koa nampafantaragna ireo staff izay miara-miasa amin'ny ben'ny tanàna sy ireo délégué au maire isaka ny arrondissement Tsiota ato agnatin'ny commune urbaine Nosbe. Fantatra teto ihany koa fa amin'ny fa 1 ny volana Martsa 2024 ho avy izao no hagnanaovagna lanonagna fametrahagna samboadiny ben'ny tanàna eto Nosbe, lanonagna aram-panjakana.